ho famongorana ny fampijaliana mba handray andraikitra amin'ny fanafoanana ny fampijaliana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary hanohana ireo hiaram-boina sy ny fianakaviany. Fantatrao ve fa amin'izao taon-jato faha 20 iainantsika izao dia mbola manan-kery eto amin'izao tontolo izao ny fampijaliana? Tsy tantara omaly tsy akory ny fampijaliana, indrisy anefa fa anisan'ny tantarantsika izany amin'izao fotoana izao, hoy ny Papa nanambara tao amin'ny horonan-tsary ny fanaony isam-bolana izay andreketany tambazotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany. Tsy maintsy hitsahatra ity horohoro ity ary mba hamaranana sy hampitsaharana izany dia ilaina ny mametraka ny asina maha-olona ambonin'ny zavatra rehetra. Raha tsy manao izany isika, araka ny nanatitra tanteran'ny Ray Masina azy teo ampamaranana ny horonan-tsariny, dia tsy olona ireo niaram-boina fa zavatra, ary azo ampijaliana tsy misy fepetra mandritra ny androm-piainany na ara-batana izany na ara-tsaina. Dia isika hivavaka araka ny fangatahan'ny Ray Masina mba handray andraikitra mivaingana amin'ny fanafoanana ny fampijaliana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary hanohana ireo niaram-boina sy ny fianakaviany. Hoy indrindra ary ny lahatenin'ny Papa François tao amin'ny horonan-tsariny natokany ho an'ny fangataham-bavaka amin'izao volana Jona izao, izay horonan-tsary vokarin'ny tambazotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany. Tsy tantara omaly tsy akory ny fampijaliana, indrisy anefa fa anisan'ny tantarantsika izany amin'izao fotoana izao. Ahoana ny mahazo lehibe ny fahaizan'ny olona manao ampiana? Misy karazana fampijaliana tena maherisetra. Ny sasany izay miampitsony kokoa toy ny fitsaboana manambany, ny fanalana ny saina na ny fanagadrana faobe amin'ny toe-javatra tsy maha-olombelona sy manala ny asina maha-olona. Tsy zava-baovao anefa izany rehetra izany. Andeha ho jerentsika mihitsy ny momba an'i Jesoa, ny fomba nampijaliana sy namatsiana azy tamin'ny hazo fijaliana. Atsaharo ny horohoron'ny fampijaliana, tena ilaina ny mametraka ny asin'ny olona ho ambony ny zavatra rehetra. Raha tsy izany, tsy olona no lasibatra fa zavatra, ary azo ampijaliana tsy misy fepetra izy ireny, ka miteraka fahafatesana na fahavoazana ara-tsaina sy ara-batana maharitra mihitsy mandritra ny fiainana. Ndeha isika hivavaka mba handray andraikitra mivaingana amin'ny fanafoanana ny fampijaliana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary hanohana ireo niaram-boina sy ny fianakaviany.